eo amin'izay pejy vaovao izay hatrany dia nisy olo-mavaboaka voafidy teto Antananarivo renivohitra avy amin'ny Mapara sy ny Tim dia miray feo amin'ny tokony hanomezana fahefana feno ho an'ny ben'ny tanàna eto Antananarivo. Miray feo ny tokony hanomezana fahefana feno ny ben'ny tanàna eto Antananarivo ny solom-bavambahoaka voafidy eto Antananarivo renivohitra avy amin'ny Mapara sy Tim. Anisan'ny iraisan'izy ireo hevitra ny tokony hanendren'ny ben'ny tanàna ny solo-tenany eo anivon'ny boriboritany eny eto andrenivohitra. Eo ihany koa ny tokony hanomezana ny fahefana amin'ny boriboritany amin'ny fitantanana anarapola. Ianay aloha dia mazava be fa raha ohatra ka mipitikitika ny fahefana feno izay ananan'ny ben'ny tanàna dia tsy ekenay izany. Ny fahefana feno izay ananan'ny ben'ny tanàna dia fahefana napetraka ny vahoaka amin'ny maha olom-boafidy ny fidian'ny vahoaka azy. Ka raha ohatra ka kisaka ny fahefana feno makany amina olona voatendry izay voalaza anatin'ny volavolan-dalàna fa mbola ny mpanolotra ny tanàna na conseil municipal ny mbola anendry ireo délégué ireo dia tsy mety anendro io satria anosiny fotsiny lehibe ny tanàna izay ny atao anatin'ity fa ny mpanolotra ny tanàna no manolotra n'ilay anarana izany hoe manendry izany dia mpanolotra ny tanàna fa be tanàna fa fanarana fahefana mihitsy izany tsy mbola mety soazo kely nalam-pandrenana zany hoe lany ve ny filoham-pirenena ray ohatra eto amintsika rehefa manendry premier ministre isika rehefa miteraka devitra be ohatr'izao ka mainka fa ao akizakely amin'ny tanàna indray ny zavatra efa misy ny olana fa mipetraka tsy azo atao zany lasa tsy ho afaka fitantanana ntsony ty tanàna ity ka zay ve le tanjona raha zay le tanjona dia tsy mety zay. Raha misy tanjona hafa hoe entina ahafahana mametraka olona azo antoka dia ny ben'ny tanàna ihany no afaka mametraka izany satria izy ny lambom-bahoaka izy zany no azo antoka fa afaka mametraka délégué maire isolo-tenany azy eny amin'ny nametraka tsindrim-peo ny tokony isian'ny fitsinjarana asa mazava sy ny fitantanana arapola eo amin'ny commune sy ny boriboritany ny solom-bavambahoaka avy amin'ny Mapara. Zavatra tadavinay dia voakare tsy ho kitikitihana loatra Antananarivo ity ary ny zavatra tadavinay dia amboary aradrariny ny fomba fitondranandreo arrondissement reo satria hatramin'izay dia nentina tany amin'ny commune urbaine siège foana ny vola rehetrarehetra ka ohatra fotsiny ohatra izany misy fanomezana vola hoe fanampiana ny commune urbaine Antananarivo dia tokony zaraina amena koa ny arrondissement fa tsy kitazomina fotsiny ao amin'ilay commune urbaine Antananarivo. Ohatra faharoa ny etratrano rehetrarehetra ao anatin'ny arrondissement dia tokony hanamboarana ny arrondissement iny etratrano io ny afaka nadiovana azy afaka nalana ny ordure fa tsy hoe centralisena foana hoe centralisena ny vola iasana no tena tsy mety fa raha ohatra ka ny statut misy amin'ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny arrondissement Anankena dia tsy tokony hovaina satria iny efa ara-tantara teto Madagasikara namoronana n'izany atao hoe renivohitra Madagasikara. Raha tsy ahivina nivoaka ny efitrano ary tsy nampandany ny volavolan-dalàna teo aloha momba ny satana Antananarivo ny solom-bavambahoaka Mapara sy ny Tim miisa 120 voafidy teto andrenivohitra. Samy milaza ny hitondra fanitsina amin'ny volavolan-dalàna vaovao naroson'ny ministeran'ny Antany sy ny fitsinjaram-pahefana izy ireo ao anatin'ny fivoriana tsara-potoana ny antenimieram-pirenena izay nisokatra nanomboka ny alatsinainy teo.